Dia mbola mamerina ny arahaba ho antsika any atokantrano hatrany izay eto amin'ny sapana pandrarahany mety ho tetry ny andro. Raha ny vaovao farany mikasika ny rivodoza Eliakim Madia tamin'ny 2 ora sasa-maraina teo no nivoakan'ny morontsiraka ny Madagasikara, izany hoe teo amin'ny distrikany Tamatavy no nivoaka ny Fohibeny. Ny mikasika ny heriny moa dia mbola eo amin'ny 520 km isan'ora ny rivotra hoentiny, mahatratra amin'ny 70 km isan'ora ihany koa ny tafiditra hoentiny. Marina moa fa hitombo eratrany izy satria miditra an-dranomasina, mizotra mianatsimo hatrany ny diany mianatsimo somary atsimo atsinanana amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora. Ny filazana mikasika ny loko arak'izany dia mbola manan-kera hatrany fa marina fa ahitana fiovana zany manomboka amin'ny 9 ora maraina rehefa avy eo. Ho an'ireto toerana reto kosa dia somary mafimafy ny rotsakorana ho an'izao maraina zao, izany hoe amin'ny faritra Atsinanana, amin'ny faritra Vadivavi Fitovinany, mahazo ny faritra Mangoro ary ny faritra Diana. Dia izay indray ary ny azo atolotra antsika, mirary soa tompo.